manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina. Amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny araina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Rangiary Malala Heritina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasa antsika rehetra tompoko. Ampifaliana lehibe no iarabanantsika mianakavy a manaraka hatrany izao fandarana manangana fiainana ao amin'ny Kristy Jesosy izao a. Samuel voalohany a 12 indray no ianarantsika androany izay inona maromarina fa hitondra fitahina be dehibe fa soavana be dehibe ho antsika tsirairavy. Tsika moa zany dia tsy hoe mianatra hoe mba hoe ngeda be afeny lohantsika, fa mianatra fiainana mihitsika araka ny ten'Andriamanitra mane ataovy tonga mpianatro, ataovy tonga mpianatro ny firenena rehetra, zany hoe misavatra ianarana zany eo, misavatra diso zany a dia vokatra ny fianarantsika dia ampifanarahana mifanitsy mifanaraka amin'ilay tenin'Andriamanitra. Misavatra efa mety ataontsika dia vao mainka tohizana mirosoatrantsika araka ny tenin'Andriamanitra manao hoe fitaka ny fipoakandro maraina izay miamazava mirosoatrantsika. Miarabanao pasteur Tovinarivo. Miaraban'ny pasteur Alvarez, izay tokoa ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe ny finoana dia avy amin'ny toroteny ary ny toroteny dia avy amin'ny tenin'i Kristy, zany hoe ny olona anankiray feno tenin'Andriamanitra zany dia lasa be finoana, ary ny olona rehefa mino dia mahita ny voninahitr'Andriamanitra. Vavaka tsika tompoko. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao izay a, mbola nomenao anjara indray a amin'ny fitoriana ny teninao amin'ity fotoana ity a. Aoka ny fanahinao masina ampianatra anay, anolo-tsaina anay a, ary anokatra ny masom-panahana ihany koa. Ny tenin'Andriamanitra dia manasitrana, ny tenin'Andriamanitra dia mahabe finoana, ary ny tenin'Andriamanitra dia mitondra famoronana vaovao indray a. Ary noho izany dia isy famoronana vaovao anatin'ny teninao Jesosy a. Mino aho fa hiasa mahery ianao a amin'ny alalan'izao teninao zao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy a. Amen. Amen. Amaky ny tenin'Andriamanitra tsika pasteur Alvarez, lavalava le vaky teny dia aloha hifanampiana. Mety zany pasteur. Ny tapany voalohany aloha dia avy eo raisinao ena tenatenany eny zany. Dawary. Amin'ny anaran'i Jesosy a. Samuel voalohany 5:20 ny nahafatesan'ny Samuela ary ny amin'ny Nabala sy Abigaila. Ary maty Samuela ary nivory ny Israely rehetra ka nisaona azy sy nandevina azy tao amin'ny finenany tao Rama. Ary Davida niainga ka nidina nakany ny efitra parana, ary nisy lehilahy tao Maona ary tao Karmela ny fananany. Mpanjato be raha lehilahy ka nanana ondry 3 sy osy 10 ary nanety ny ondriny tao Karmela izy. Nabala no anaran-dra lehilahy ary Abigaila no anaran'ny vavy. Vehivavy endry sady tsara tarehy izy, fa ny lahy kosa saro-po sy ratsy amin'izay ataony, ary isan'ny taranaky Kaleby izy. Ary ny Davida tany anefitra fa Nabala manety ny ondriny. Dia naniraka zatovo 10 lahy Davida ka nanao taminy hoe miakara ny Karmela ianareo ary mankanesany amin'ny Nabala ka miaraba azy amin'ny anarako, ary izao no lazainareo aminy. Tsara antitra ianao, fiadanana aneo anao ary fiadanana ho amin'ny ankonanao ary fiadanana ho amin'izay anananao rehetra. Ary ankehitriny efa reko fa manety ondry ianao koa ny mpiandro ondronao izay tao aminay tsy nasinay ratsy ary tsy nisy verina inona na inona tamin'ny andro rehetra ny toerany tao Karmela. Anontaniano zatovinao ka ilaza aminao izy, koa aoka hita fity eo masonao zatovo
fa andro fifaliana no iavianay masina ianao mba omeo am'izay azo ny tananao ireto mpanomponao sy davida zanakao ary rehefa tonga ny zatoviny davida dia niteny tamina bala tamin'ny anaran'i davida araka izany teny rehetra zany izy ka dia nipetraka fa nabalana mali ny mpanompony davida hoe inona moa davida ary inona moa ny zanak' jese misy mpanompo maro ankehitriny izay milefa miala amin'ny tompony ko alaiko va ny mofoko sy ny ranoko ary ny zavatra izay efa novonoiko ho an'ny mpanetondriko koa omeko izay olona tsy fantatro iavianakory de niodina ny zatoviny davida ka ny ankany am'izay nalehany ary de no tany amin'ray izy ka nanambara zany teny rehetra zany taminy ary ho davida tamin'ny olony samy manao ny sabatrareo eo amin'ny fihetsabany avy nareo ka dia samy nanao sabany teo fihetsabany avy ny olona rehetra ary dia mba nanao sabany teo amin'ny fihetsabany koa davida ary nisy tokony ho efa jatolahy niakatra nanaraka ny davida ary ro anjatolahy nipetraka teo amin'ny entana diny vevatra amby folo ary abigail vadiny nabala dia nilazan'ny anankireo tamin'ny zatoviny hoe indro davida naniraka olona avy tany amin'ny efitra mba hiarabany tompontsika nefa nisafoaka tamin'ireny izy fa ireo lehilahy reo dia nanao tsara tokoa taminay ka tsy nisy naninona tsy naninona izahay ary tsy nisy zavatra very tamin'izay rehetra tamin'izay andro nitoerany tao aminy fontany itsaha izahay izy no mandanay andro amanalina tamin'ny andro rehetra nitoeranay ny androndry tao aminy koa dia fantaro sy verana ankehitriny izay ataonao fa ratsy no ifofony ny tompontsika mba amin'ny ankonany rehetra fa nabala de tena ratsy fanahy ka tsy misy olona mahazo miteny aminy de nandefaingany abigail ka naka mofo 200 sy tovay erany tavoara 2 sy ondry 5 voavoatra sy lango 5 mivata takela boloboka maina 100 sy ampembana aviavy 200 tena sampony tamboriky zany ary izy tamin'ny zatoviny mandiana eo any loko indro zao anaraka anareo nefa nabala vadiny tsy mba nilazana ary tamin'izany no nitaingina ny borikiny izy ka nidina tao amin'ny tokony avona dia indro davida sy ny olony nonatona azy ary izy nifanena taminy ary davida efa nilaza hoe foana tokony ny arovako izay rehetra nanan'la iny tany ny efitra ka tsy nisy verina inona na inona fa novalin'ny ratsy nisona taoko mba ataon'andriamanitra toy izany any ny fahavaliny davida eny mihoatra noho izany aza raha dia avelako miangana na de lehilahy ray azy zay mety ho azy mandrapazavany andro ary abigail raha nahitany davida dia niala fa igna tamborikiny ary nyakohaka teo anatrehany davida ka nitsako azy de nyakohaka tamin'ny tokony izy ka nanao hoe aka ho a ihany ty eloko ety tomboko lahy masina ianao avelao ny ankizy vavinao iteny eo anatrehanao ka eno ny teny ny ankizy vavinao masina ianao aoka ny tomboko tsy isaina io nabala lehilahy tena ratsy fanahy io fa araky ny anarany ihany ny toeny nabala no anarany ary hadalana no aminy fa izao ankizy vavinao tomboko tsy mba nahita ny zatoviny iranao ko ankehitriny tomboko raha velona koa jehova ary raha velona koa ny fanahinao jehova efa niaranao tsy azo eloka tamin'ny fandatsahndra ary tsy namaly ho an'ny tenanao ary avelao ny fahavalinao sy izay mitadiny anisy razanao tompoko ho tahaka ny nabala ary izo sotra netiny ankizy vavinao aminao zao tomboko dia aoko omeny zatovao manaraka ny tomboko masina ianao mamela ny fahaditsony ankizy vavinao fa jehova ampahatra ny taranaky ny tomboko tokoa fa ny tomboko miadiny adiny jehova ary tsy misy ratsy hito aminao amin'ny andro rehetra iainanao nefa raha misy olona mitsangana anentsianao ka mitadiny ainao dia hovezina amin'ny finaina ao amin'i jehova andriamanitra ny fanahin'ny tompoko fa ny fanahin'ny fahavalinao kosa dia atorany toy ny amin'ny fotrana tsy mitady ary amin'izany raha jehova mavita amin'ny tompoka araka ny soroetra nilazany anao ka nanendry anao mpanapaka ny israely dia tsy ho alahelo na onenina amin'ny fony tompoko zany fa tsy nandratsatra fony ianao nanamaly ho an'ny tenanao tompoko fa rehefa siny jehova soa ny tompoko de mba tsarovy ao ankizy vavinao ary o davida tamin'ny abigail isaorana ane jehova andriamanitra ny israely zay naniraka anao ianampoka androany ary ho tahina ane ny fahenrenao ary ho tahina ane enao
zay niaro ahy androany tsy azo veloka amin'ny fatanjahndra ary tsy amaly hoan'ny tenako kanefa raha velona koa jehovahandriamanitra ny israely zay niaro ahy tsy anisy ratsy anao raha tsy ahafaingana itsena toy zay de efa tsy nasiko niangana na de lehilahy ray aza tamin'ny nabala mandra-pazavany andro ka dia no raisiny davida tena tana n'lay zavatra nentiny ary izy taminy mikara somatsara manetranonao ianao indro efa no enoko ny fenao ary nakasitrahako ianao ary Abigail dia tonga tao amin'ny nabala kanjo indro nanao fanasana tao an-tranony izy tahaka amin'ny fanasan'ny mpanjaka ary faly ny fony nabala tamin'izany ary mamy loatra izy ka tsy nisy nambarany vavy taminy na kely na be mandra-pazavany andro ary noho maraina dia afaka ny amamon'ny nabala dia nambarany vavy taminy zany zavatra zany ka dia maty ena ny fony ka tonga tahaka ny vato ary noho ny afaka foloana dia nasiny Jehovah nabala ka dia maty izy ary noho ny reny Davida fa maty nabala dia hoy izy isaorana ane Jehovah zay niady ho ahy ka nafatondro maso ahy tamin'ny nabala sy niaro ny mpanompony tsy ho natateraka ny ratsy fa ny ratsy nataon'ny nabala dia nampodiny Jehovah eo andohany ihany ary Davida naniraka hiresaka amin'ny Abigail ila azo vady ary noho tonga tany amin'ny Abigail teo Karmela ny mpanompony Davida dia hoy izy Davida naniraka anay akaty aminao ilanao vadiny dia nitsahana izy ary nikohaka tamin'ny tany ka nanao hoe indro aoka ny ankizy vavinao ho mpanompo hanasany tongotry ny mpanompony tompokolahy ary Abigail nitsangana faingana ka nitaingina boriky ary ankizy vavy ny 5 no nanaraka azy dia nanaraka niraka Davida izy ka dia novadiny ary Davida efa nanambady any Ainoma avy any Jezreela koa ary samy novadiny avokoa izy roa vavy fa Saoly efa namia Mikala zanany vavy vadiny Davida ho vadiny Palti zanaka Laisy avy any Kalimba pasteur. Ya lava be le vaky teny satria nisy andininy 7 izy teo pasteur Alvarez araka ny fanetanana moa zany efa natao teto foana dia manana loha hevitra lehibe tsika ny 7 volana septambra izay mitondra ny lohateny hoe miroso amin'ny fahamatorana ara-panahy ary mba handraisana ny anjara fahasoavana na anjara lova na anjara fanasitrana anjara fitahina azo hitarina be zay resaka izay ny ankapobeny moa zay le izy zany etsy amin'ny kianja be ny mahamasina io fotoana io a manomboka amin'ny 7 ora maraina raha ohatra ka amin'ny fitenenana andavanandro ny anambarana azy dia hoe efa masaka ny nahandro fa dia nasaina sisa zany pasteur no andrasana amin'io fotoana io ny zavatra mahavariana moa zany a dia mifanandrify amin'izany foana le tenin'Andriamanitra toroitsika nefa dia tsy fanahinitsika le izy fa dia le soratra masina vakina dia mifanandrify amin'io loha hevitra io ndikan'izay a zany no atao hoe fotoanan'Andriamanitra pasteur ny fotoanan'Andriamanitra tsy mba tary zany mihitsy ndraindray misy zavatra mahamaky atsika mahatery ny fotsika ary ndraindray koa tsika kivy melohan'ny fotoana rehefa tsy azotsika zay zavatra tadiavitsika eo anatrehan'Andriamanitra kanefa ny mahafinaritra dia izao tonga ara-potoan'Andriamanitra ary tsy mety tara mihitsy Andriamanitra tsy mety tara Andriamanitra ary zay fotoanan'Andriamanitra zay no tsara indrindra ka matoa pasteur tsika zao to mampianatra ny bokon'ny Samuel voalohany dia mifanandrify amin'ilay loha hevitra mihitsy ny zavatra ampianaritsika eto dia anisany ozy anisany manamarina fa fotoanan'Andriamanitra izany zavatra rehetrarehetra zany andeha ho jerentsika ary a ilay famakafakana n'ilay tenin'ny soratra masina teo satria dia misy lesona ngeza be atao anatin'ity soratra masina ity ny fihetsika Davida moa zany aloha zany no anisan'ny horisantsika pasteur Alvarez dia le hoe Davida dia tia manisy soa olona Davida ary zay fanasoavany olona izay a dia lalana anankiray nitahian'Andriamanitra azy ny mpanompony nabala teto no nasiany Davida soa asa hoe mba manahoana loatra ny paozin'izany mpanompony nabala zany fa raha eo amin'ny lafi ny aranofo dia karazany olona tsy dia afaka raha mpivelomana loatra kanefa
de nasiny davida soa ireo olona ireo. davida miresaka eto pastera tsy le davida kely ohatran'ny parasy tari am'le lesantsika tamin'ny omalitsony hoe ohatran'ny parasy a ohatran'ny ambomaty fa davida efa manana mpanompo efa jatolahy zany hoe rehefa jato reo fotsiny miaraka taminy fa efa manomboka goavana be izy amin'ny fotoana io a manomboka efa nitahian'andriamanitra nisongadina am'izay zany lay ery le fahasoavan'andriamanitra tao anaty araka anresantsika hoe nisy fahasoavan'andriamanitra tao anaty ary din'le fahasoavan'andriamanitra tao anatin'iny nanomboka nitahian'andriamanitra azy ary nampisongadina azy tsikelikely dia nahatonga azy nahita fity tamin'ireo mpiady mahery reo na ireo miaramilan'ireo de efa nanana mpanompo sy miaramila be lehibe sady davida tam'izany fotoana zany teo zany le fihetsiny le hoe manao sy olona nahita fity ary indrindraindrindra na dia nanomboka notahin'andriamanitra azy izy de zao ny joro foana tam'le hoe fahamatorana ara-pana zay satria tadio tsara pasteur alvaresa voazona izy baiboly manao hoe arakaraky ny andro sonao no hitombonao ary arakaraky ny hitombonao no hitombon'ny zavatra azonao eo anatrehan'andriamanitra tadadio fa ny kristianina anankiray raha vao tsy mitombo fa mijanona fotsiny am'izao de miembotra izy zay ndikan'izay maka ohatra fotsiny tsika ohatra hoe misy tomobile anankiray mijanona eo amoron-dalana na tomobile tsara tare ohatra ka misy tomobile ava ty arina tya midepasy azy de itomobile mijany io dikan'izay miembotra itomobile io ka be lehibe ny kristianina tavela eo be lehibe ny mpanompon'andriamanitra tsy mitombo fa mijanona eo amin'ny zavatra anankiray zay ny everiny fa efa nampandroso anazy na efa nisy fitahian'andriamanitra zay no raisiny teo anatrehan'andriamanitra de ohatrany hoe mijanona teo izy ny fanoharana anankiray ihany koa de ohatran'izao hoe raha toka mahita zao tsika ohatra hoe zazakely anankiray io zaza io a de avy any anatin'ny kibondreny ihany de tonga olombelo eto ambonin'ny tany de rehefa tonga eto ambonin'ny tany izy a de ny zazakely de atreo amin'ny fahenim-bolany aloha zany de minono aminono reniny zay ny fomba fitazaina zaza zany de atreo amin'ny enim-bolana mihoatra izy de manomboka mihinana ranona vary sosotra na ovo-polesina na ranon-dasopy de mitombo de apetraka fonosina am'le body fotsy iny izy a de manomboka mipetraka de aveo mandadana mikisaka de mitsangana de mandeha de ny amataranao fa zaza ara-dalàna io de mandady de mikisaka de mandeha de miamitombo ohatra hoe roa taona de mialabe telo taona efa taona any am faefatra am'roapolo taona ny manambady ihany ko olona io zay zany ny rafitry ny olombelona raha amin'ny tena voajanahary fa raha misy olona teraka ka folo taona izy tsy mbola mandeha roa mby folo taona izy tsy mbola mitombo telo amby folo taona izy mbola eo ihany de zany atao hoe sampona ary efa sampona ny kristianina anankiray ny olona anankiray tsy mitombo zany de mazava ho azy fa tsy mahazo lakile mihitsy izy eritrereto fa natiny ny ray aman-dreniny ahoana zany zaza anankiray ka sampona de tsy omena lakile ary natao hoe omena lakile azy izy de laloviny le lakile fa tsy hainy mampiasa an'io lakile io tsy hainy mampiasa an'le lakile ary be dehibe ny kristianina tahaka an'izany pasteur tsy mitombo le kristianina ary efa tsy mitombo ny kristianina anankiray de tsy mahazo an'izay lakile tokony ho tadiavina izy ka na ty atsika azy andriamanitra tsy omen'andriamanitra ny lakile ary na de omena azy le lakile tsy hetsika koa no mampiasa azy rehefa tsy mitombotsika fa i davida zany de mpanompon'andriamanitra ny tombo mendalana ny tombo mendalana tsikelikely ary ny zavatra mahavariana de ity eo amin'ny fatanorano mihitsy davida eto nanomboka zany pasteur nanao soa olona zany hoe le fihetsika amin'ny fanaovana soa zany a fanomezana ho an'ny namana fanomezana ho an'ny tsy manana fanomezana ho an'ny vahiny de lanana anankiray hitahin'andriamanitra osy ny obolany toko faraky ambe folo andiny fefatra am'roapolo maro no misy osy fatra misy mahafo fa mitombo fananana ihany fa misy kosa fatra-pahitra fa tonga malahelo fa i davida mpanjaka na de mbola tsy tena mpanjaka feno azy izy teto de teo amin'ny fatandroany de efa nanomboka nanome io ihany pasteur ny secret ny fitahina ny hitanao andriamanitra rehefa nanome de nomeny jesosy kristy zanan'lay tokony ny tsara indrindra tao an-danitra de zany no modely ho atsika zany hoe tsika koa zany de rehefa mameo an'andriamanitra de zao tahaka ny nataony ity davida ity teto hoe mpanompony nabala no tonga teo a de nomeny a
izay zavatra izay zay nanankiray pasteur Alvarez anetsehana anretolondreto hoe ny fahasoavana tsy voatery tedavina foana fa ny fahasoavana ao anatinao de mihetsika am'izay kely anananao ianao ary zay no mahatonga amin'ny baiboly miteny fa kely ny andohanao fa lehibe indrindra ny faranao. Tapany faharoa de izao nisy fotoana mba nilainy Davida nyreto olona ireto zay nasinyso reto ary ny patron de tsy izy akory fa Nabala. De rehefa tonga tany ny mpanompony mpanompony Davida tany am'le Nabala indray zany hoe mifanohitra indray le zava-misy de nanao vavabe mihitsy a i Nabala tsy mba vitany hoe tsy nanome tsotra fotsiny fa be vava nanaratsy inona koa zay Davida misy inona koa am'ty Davida zanaky Jese tsisy ilana an'izany asovy mandeha mialy zany tena teny ratsy mahamenatra no nataony Nabala sy ny mpanompony ho an'ny Davida zay nanao soa azy. De nisy vanim-potoana batezitra ihany Davida, tezitra ihany izy ary rehefa tezitra izy de namorony efa-jato lahy hoe andoraka ho tafiany reo de vonona fa saingy zao ienony Abigail le izy hoe Abigail io zany le vadiny Nabala hoe hoavony Davida de lasa ingeny izy niazakazaka mitondra sakafo mitondra mofo mitondra fanomezana zavatra tsara de tsara de nikohoka teo anatrian'ny Davida izy ary efa nakohoka teo anatrian'ny Davida izy de tsy nanamarina ny tenany nanamarina ny vadiny hoe zao fa vao mainka nampahafantariny any Davida mihitsy hoe nitoetrany tokoa de zay mihitsy nitoetrany tokoa de zay fa zao mandrafo amiko ianao mandrafo amin'ny taranako ianao mandrafo amin'ny mpanompoko ianao mandrafo amin'ny ankonako zany nataonyty Abigail ity de jereo tsara ny pasteur Alvarez nitsahatra Davida tamin'ny fahatezerana ary nitsahatra tsy namono ihany ko izy fa nanompoka teo Andriamanitra am'izay niadiny Davida Andriamanitra niadiny Davida 10 andro monja tao arinan'io de novonon'Andriamanitra i Nabala. Io raha lasa nambavy de misy zavatra tiako ampitaina aminao hoe tsy voatery tsika no hiditra antsehatra hiady amin'ny fahavalontsika, tsy voatery zasy ianao no ifamaly amin'ny olona anankiray manana ady aminao, tsy voatery zasy ianao no anenjana sandry amina olona anankiray fa raha tena mpanompon'Andriamanitra mariny tsika de ozy le Exodus 4:10 efa nianarantsika teto manao hoe mangina anaovan'Andriamanitra azy fizy niady ho anao. Amin'ny fotoana zany misy zavatra tena tsy vitanao de miditra Andriamanitra ary teto tsy nikasy tanana ny Nabala Davida fa lalahelo fotsiny fony satria nanao tsinitsinina le mpanompon'Andriamanitra Nabala, nanao tsinitsinina le olom-bahositra Nabala de Andriamanitra namely any Nabala 10 andro monja za de tia ampaheranao ho anao ato anatin'ny tokantrano ato hoe zao no izy raha lasaina vavy tsika de tena nomen'Andriamanitra fahasoavana be ao anatsika ao manana misy zavatra ao anatsika kanefa indraindray de ataon'ny olona tsinitsiny ny fahasoavan'Andriamanitra ao anatinao io enjehan'ny olona ianao aratsin'ny olona ianao ny fivavahanao sakanan'ny olona ianao ny fanomponan'Andriamanitra. Za de mampianatra atsika hoe ny mpino kristianina de tany naza miala amin'ny fianakaviana tsy eo mandositra fianakaviana rehefa mpivavaka fa saingy zao kosa misy zavatra fanaon'ny olona zay tsy azo atao, misy zavatra zay fanao zao tontolo zao tsy azo atao ka ireny no mety mahatonga ny olona nientsika anao hanao tsinitsinina anao de zao misy vanim-potoana aloha mangina de manana fahendrena tsara fa ao Andriamanitra hiady ny adinao ny fitaovam-piadiana rehetra zay voaforona melezanao de tsy ambinina zay soratra masina ny lela rehetra zay miady aminao de ho resena lahatra movatsy zany ny zavatra nitranga teto moramora ny nanresen'ny Davida ny Nabala tsy nisy sandry tsy nisy sabatra fa lay Andriamanitra mpitsara marina de tsy mijery miakatra ozy le fomba fitenitsika fa mijery midina ary mandinika ny vosony fo ary rehefa Andriamanitra no miadiny mpanompon'Andriamanitra anankiray de mahita raharaha zay mitsangana ifahavala amina mpanompon'Andriamanitra na Andriamanitra mihitsy ry havana malala. Marina de marina zany paster ary voninahitra moa ny tompo fa nomeny tompo zao fotoana zao mba afahantsika mianatra ny teniny isika paster raha ohatra hoe ny rahan'ny tompo hitory an'izao tenin'Andriamanitra zao dia
tena manao an'izao asa fitoriana zao a tena matotra eo anatrehan'ny tompo satria andriamanitra naniraka ary nyray androany dia andriamanitra no navatsika tatitra pastera hoe nataonay niraka zay nampanaovana ao anay tompo manao zay fomba rehetra na mivavaka na mififadikanina ny alimbavaka zany no tsy vitany fotsiny hoe te hitory teny eto de miaka reto fa misy zavatra tokony natao ary misy zavatra mila fantatra koa amin'ny fanaovana ny asa fitoriana tahaka antony zany hoe za mila mahafantana zavatra tokony atao koa ianao koa de mila mahafantana zavatra tokony ataonao zay manaraka ity fandarana ity i Davida pasteur dia nandositra hatrany nanoloana mbola anatin'ny fandosirana zany izy eto nandositra ny Saoly mpanjaka ary rehefa nandositra izy tsy vitany fotsiny hoe niafina tany anaty kizo niafina tany anaty ala na niafina tany anaty zoy de samy vita fa ny fotoana natoriany Davida tany anala tany de tsisy fotoana natoriany ny fotoana nampandehandehanany Davida tany dia tsisy fotoana lanilany fotsiny hoe lasa nanjondro Davida rehefa tsisy atao fa ny tokony androny Davida na mideran'ny tompo na mivavaka tsy zava-tsisy fotoana very zany profo zany pastera tamin'ny salamy fafita amby folo salamy fahavala amby folo de zao mivaky ny teny andininy voalohany manao hoe ho an'ny mpiventy-hira nataony Davida mpanompon'i Jehova zay nilaza tamin'i Jehova ny teny'ity firanty tamin'ny andro namonjeny Jehova azy tamin'ny tanany fahavalony rehetra indrindra fa tamin'ny tanany Saoly de hoy izy mandeha zany le vavaka rehefa avy eo manana zavatsara ny baiboly hoe tsisa zany Davida hoe de efa mafy ty enjen'ny olona ty de lany andro nitomany inona ty mampitomany anao Davida ka zao enjehan'ny olona zao tsy rarina zao hoe tsy mety zao aza miaraka ny olona de mba manao tsara de enjehana ohatra zao tsy lany andro nitomany Davida tompo na de nandalo zavatra sarotra mafy azy fa na mandeha ny alim-bavaka na mandeha fifadikanina na mandeha fiderana na mandeha fijorona vavolombelona misy zavatra nitady zavatra foana zany Davida tsy nanaiky hipetrapetraka ary fantany zavatra tokony ataony paster tsy nalala fotsiny ny zavatra tokony ataony izy fa nanao ny zavatra tokony nataony izy teto de nisy fotoana izy nisy fotoana Davida zay araka ny teninao teo paster hoe enjatolahy niaraka taminy enjatolahy zany hoe ireo enjatolahy reo samy mitondra vady aman-janaka daholy samy manana ny vady aman-janany reo enjatolahy reo zany hoe raha isaina eo zany misimisy any ataontsika fa 3 any amin'ny 2000 olona no any njavy niaraka tamin'ny Davida raha tamin'ny androny Jesosy zao tamin'ny Jesosy nanova le mofo 5 sazan-drano roa de ozy ny ten'Andriamanitra olona tsomby 5,000 le lahy tamin'ny fotoana io rehefa tena tao compte nefany any amin'ny 5,000 sy ray alina no any zany PDB zany PDB ny olona zany raha ohatra isany tamin'ny zazamambehivavy zay ny tian'olona zay ka Davida raha niaraka tamin'reto lehilahy mpiady reto tsy reo lehilahy mpiady reo fotsiny niaraka taminy fa niaraka tamin'ny vady aman-janany reo profo zany tany tamizy le tany toko fafiry isy le nanafika ny tany amin'ny Filistiny izy de mivady aman-janaka Davida misy nanafika atao rehefa nandeha nanafika izy zany hoe niaraka tamin'ny vady aman-janany zany hoe be de be zany Davida teny efa tobo lehibe mihitsy fantanina petraka reo ahoana ry fomba namatsina na manana zany olona zany asa tino fa Davida tamin'ny fotoana io dia mbola teo ampanitarana ny fanjakan'Israely atram'izao moa zany de mbola mandeha foana zay fanjakan'Israely zay de nanokatra lalana ny tompo hitahina ny Davida ary anisan'ny lalam-pitahina ho an'ny Davida ihany koa namampia nreto mpanompon'ny labana ireto fantary Davida tsara ny zavatra tokony ataony hoe mila manampy an'reto mpanompon'Andriamanitra reto na de ao anaty olana azy mila manisy soa mila manampy de taorianan'izay moa rehefa nandeha araka zany fahitsin'ny fony zany Davida Andriamanitra tsy namela azy iady rehetra raha lasa nabavy ianao koa ngamba mety mandalo olana am'izao fotoa zao de ohatrany Davida aza manaiky lany andro fotsiny hoe tsisy atao ianao de mipetrapetraka fotsiny atatrano ato tsisy atao anao de makainy amitsotsotra fotsiny nefa ianao manana problema be de be mety tsy anasy ianao mety misy olana mivadinao olana mitokatranao raha lasa nabavy aza lany andro fotsiny mitanisa problema amin'ny fiainanao lany andro fotsiny tsika satria ny olana tsy maintsy misy eo amin'ny fiainana misy foana ny olana na manana tsy manam-bola ianao de misy foana ny olana eo amin'ny fiainana fa azavariana lany andro fandana manao tahaka ny Davida rehefa mandalo olana mandalo aty de zavatra ataony mitady an'Andriamanitra mandrakarivo mila mitady an'Andriamanitra ianao zay mandray an'ity fampianarana ty am'izao fotoana zao makaresany amin'ny trano fivavahana
de tavan'andriamanitra mikatsahan'andriamanitra inona zavatra tokony ataonao fantatra hoe zavatra tokony nataonao nataonao hoe zavatra tokony nataonao mandray zao fampianarana zao ianao fantaro inona zavatra tokony ataonao andray an'le tenin'andriamanitra fibebahana misy zavatra tsy maintsy andraikitra raisinao aza matoritory aza varimbarina aza hoe aza mijanojanona am'izao na tafandrimandry am'izao fa manaova zavatra ho an'andriamanitra ianao manaova zavatra ho hitan'ny tompo mihitsy anao hoe inona tompo ny zavatra tokony ataoko zao ary aza mangatakandro hoe rehefa tahin'andriamanitra de fantatra ny tokony ataoko aza mangatakandro hoe rehefa mivany olana de hivavaka am'izay aza mangatakandro fa enao vao mandre an'ty antso ty ianao manapa-hevitra zao de zao tafitahakany davida hoe tsy nanaika toritory nisy taona davida afaka nanjoro izy nisy taona davida afaka nakany ambony-dramasina nakany ateny fa tsy nakaina teny izy fa nanao zay fomba rehetrarehetra mihitsy nanao zay akasitrahany tompo nanao zay fomba rehetra mba ahitana n'andriamanitra ty am' zavatra nataony nabala dia lehilahy mo raha fi posiposizy io mo paster dia lehilahy titena ary tsy mahafantatra soana atao azy i davida de niezaka nanisy soany oranga io ary zay natonga ny oranga io lasa mpanjaty be mpanan-karena be fa tsy nahalala ny tokony ataony ty nabaly ty paster tsy nahalala ny tokony ataony ary de andriamanitra moa namaly azy tam'zay zavatra zay raha lasa nabavy ozy ny ten'andriamanitra hoe raha misy olona mahalala nisy soa nefa tsy manisy soa de saina oeloka ho azy zany ka raha aza mangatakandro anao raha misy zavatra aniren'ny tompo anao fa ataovy zay akasitrahany manaova zay akasitrahan'ny tompo ianao faharoa paster de zao ity abigail ty de araky ny teninao teo hoe no ny fanesevany soa am' davida no tsy lanindringana ty de abigail ty rehefa nanisy soany davida izy de narovan'andriamanitra fenany abigail ary nefa rany moa dia nafinaritra be nefa rany tantara satria lasa vadiny davida zany izy lasa hoe mipetraka tany am' plasy ny olana kely paster de zao ity abigail ty nahitan'ny arenany nabala de nitsofoka tamin'ny nabala hoe ekeko vady any naka ty nabala ty na de ratsy fana sy ratsy tare aza fa manam-bola ohatrany hoe amory par intérêt papasosy idirako any raka ty fa na de fa antitra be zany idirako any ty aloha fa zay toiny any de toiny zay zavatra nahazo any ty abigail ty fa no izy nanana fahendrena ny taty afarany tonga saina izy nalalana ny sompanompon'andriamanitra mahafantatra ny tokony ataony nanatona le mpanompon'andriamanitra niaraka amin'ny fanomezana ary ny fanomezana nomeny paster tsy kelikely tsy mba hoe zay voatsirambony tanana tsika mako rehefa manome paster de zao ny ao an-tsaitsika hoe manome zay mba vita zay mba foy ao hoe rehefa manome amin'ny asan'andriamanitra paster tsy zay foy tsy zay voatsirambony tanana tsy hoe tsy paipaiky na hoe andeo anao manomeza kely ambanimarana androva ozy le fitenenana fa rehefa manome ho any asan'andriamanitra de tena misy valeur rehefa manome de zao zavatra ekinany ainao sy ekinany fiainanao mihitsy anomezana de ahita sitraka amin'andriamanitra ianao tsy verimaina ny fanomezany ty abigail ty paster tsy verimaina fa andriamanitra nanisy soana azy de zao sady nandamy mantoko an-trano misy hainy namonany nabala i abigail nefa tsy tia nabala mihitsy fa mahato azy tao nabala na vonon'ny tompo tao de lasa vadiny davida le raha mpanefoefo tena lehilahy mahery tena mety aza ny taona sy ny anina tena mety tsara mihitsy ain'andriamanitra zany lasa nandamy mazavatra be dehibe zay tsy nieritreretin'ny abigail akory ny toy zany tantara zany nefa lasa tsara be le fiafaran'ny tantara no ny fiandohan'ny tantara paster lasa vadiny davida tokoa izy ary ny voasoratra araka ny vaky tenitsika teo de i abigail de anisan'ny zazavavy tena tsara tare kanefa dia ny aika izy eo amin'ny andininy fa 5 hoe masina ianao aoko ny tompoko tsy isaina io nabala lehilahy tena ratsy fanahy io fa araka ny anarany ihany ny toeny nabala ny anarany ary adalàna no ao aminy de ndika le hoe nabala iry ambany hoe adala zany hoe fantatry abigail mihitsy zany lay vadiny fa olona adala fa sangaraka ny teninao teo nanam-bola izy nanakarena izy fa tsy nisy fahendrena de ninona ty izy nahatonga ny abigail ho afaka tamin'izy io tsy nanao divorce izy aloha tsy tsara mariana tsara divorce mihitsy tsisy resaka divorce teo i abigail koa tsy nisitaka ny tokantranony hoe nandalo ady hoe tena olona dala ny vadiko de nde hisitaka fa ny zavatra nataony de zao nanana connexion
na ataoko hoe relation tamina olomboositra tamina mpanompon'andriamanitra anankiray izy tsy am'le mahadavid azy loatra ny resako eto fa am'le hoe fifandraisana tam'ilay olona nisy ny fahasoavan'andriamanitra nisy ny fahasoavan'andriamanitra de izao andriamanitra manrantsana sy mamono ohatrany hatrany ny fahavaliny davida de le fifandraisan'ny abigaila tamin'ny davida no nahatonga ny inabala mato azy tsy fantatry hoe aretin'inona nazo anazy aridikeur de mato azy fotsiny tao inabala zany tokoa paster zany hoe tateraka mihitsy le tenin'andriamanitra hoe za mahalala ny hevitra zay everako anareo de tsy hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba anomenao fanantenana any amin'ny farany zany foana ny izy pasteur alvarès hoe amin'ny fotoana zany ianao mety manana olana ianao milafiny ara-tokantrano ohatra na ara-pitiavana na ara-bola de tsara ny makany amin'ny tranon'andriamanitra tsara tsika moa am'le 28 septembre de misy fitoriana ny filazany tsara lehibe miresaka ny fahasoavana io mihitsy de izao tsara ny fanerasera amin'andriamanitra mety tsy ahita mpanompon'andriamanitra amin'ny vatana hoe araka le tedavinao ianao ny mpanompon'andriamanitra mety tedavinao mety tsy afapo anao fa le fifandraisantsika amin'andriamanitra satria ny loharan'ny fahasoavana ny loharan'ny fitahiana dia ao amin'andriamanitra no mirotsaka avy any amin'andriamanitra no midina ka rehefa manana fifandraisana amintsika de tsy mety ritra io fahasoavan'andriamanitra io ny olona rehefa tian'andriamanitra pasteur de manomboka mahita fahitapity ary rehefa ao anatinao ny osotry ny fahitapity de lasa mahita fitianao tokantranonao mahita fitianao io fiarahamonina mahita fitianao eny amin'ny fianakavianao sy ny olona manodidididina anao indrindra fa eo anatrehan'andriamanitra zany eny ile hoe misy olona anankiray tratrana fanilikiliany tratrana ohatra hoe tsisy tiana azy ny olona rehetra de lasa miteraka famoizam-po za de manorevitra anao hoe ao aminao misy zavatra mboarina kely ny tena marina tsy mainty olona ihany keo anao na tsy ampy fitiavana olona tsy mainty olona na tsy ampy fitiavana olona de tsy ampy ihany keo le fitiavana an'andriamanitra ny fitiavana an'andriamanitra zany na tsy manokana fotoana manokana ny vola manokana ny fahaizana manokana ny vava hiderana an'andriamanitra zay anananao entinao hideran'andriamanitra de jereo tsara fa mahita fitianao eo anatrehan'ny tompo imbetsaka tsika ny evanresaka ny tantarany rota teto na tonga ny rota ny hovadin'ny boazy ka tsy any amin'ny bika manendrika jereo tsisy resaka bika manendrika mihitsy tao tsy resaka fiaviana satria nanona nonona ny fiaviana azy angamba teo anatrehan'ny boazy raha hoe zay no ohatra hoe misy olona anakiroa mifampitory fitiavana de mety hoe boazy mitory fitiavana tamin'ny rota de hoe avaiza moa zany ny fiavinao raha matokely za tena moabita heringeriny mihitsy vao nahenao le moabity boazy tokony ho kivy ratsy satria zavatra fadiny razany mihitsy manambady moabo zany fa saingy zao lay toetra tsara tao amin'ny rota mahay mity sady mahay mity amboazy izy ary nanomboka ny tian'andriamanitra izy zany na tonga azy ny sisika anakany betlehema le fitiavana an'andriamanitra de inona ny vokany avy eo lasa nahita fity izy ary tonga lasa vadiny boazy izy pasteur ohatra zay ny an'ty abigaila aty jereo le fietsika abigaila any ny fantany abigaila tsara lay soa nataony davida tam'lay mpanompo ny nabala de zany na tonga ny abigaila tonga de nanana fietsika hoe anao mofo de hitora fanomezana lafo vidy ary rehefa tonga teo anatrehan'ny davida izy de niankohaka de fantatry davida ny toe-pony ty vehivavy ty fantatr'andriamanitra ihany ko ny toe-pony ary de nanomboka teo fantatr'andriamanitra hoe inona ny vahaolana am'ty vehivavy ty de mafimafy moa le vahaolana sange miatra manaina le izy fa zay na tsara n'le mpanompon'andriamanitra tsy maintsy ny farana nalona bala zany aloha de zay ny valimbavakako ataona fa zay le fandraisana ndraikitra amin'andriamanitra tsy voatery zany akory mety hoe zavatra ho tonga fa atao anatin'ny baiboly ihany zany zany hoe le fandraisan'andriamanitra ndraikitra ny tena tiana avotra eto am'ty toeran'ity hoe ao amin'andriamanitra misy vahaolana foana pasteur na ny zavatra sarotra azy na zavatra sarotra azy ka reny toromarika omenatsika ireny hoe mivavaha mamonjetra ny fivavahana manompoan'andriamanitra fanomezana ho an'ny mpanompon'andriamanitra soanina san'andriamanitra nataony abigaila teto be dehibe ny fifandraisana akaiky tamin'andriamanitra ny fietsika anisan'ny fietsika nafinaritra tamin'ny abigaila ihany ko pasteur de hoe rehefa tao anatin'ny olana izy de tsy menatra ny seho teo anatrehan'ny manam-pahefana
tsy menatra ny seho teo anatreny olona misy fahefana io hoe za tsy matahotra fa itya ninoninona nitranga ninoninona seho teo a de ny seho izy a ary de nahita fity izy pasteur Alvarez raha ny anankiray indray de hoe le fihetsiky Davida ihany ko nafinaritra pasteur le fihetsiky Davida nandray an'le fanomezana tany amin'ny Abigail ary miandry an'Andriamanitra ampitoniana na de tao anatin'ny atao hoe tezitra ihany azy de niandry an'Andriamanitra ampitoniana hoe ahoana ny atao amin'ity Nabaly ty de tena Andriamanitra ny miadiny Davida za de mampirisika atsika atao anatin'ny tokantrano tsy misy ara tokony atahorana no avinao tsy misy ara tokony atahorana hoe ilentika anao anatin'io ady zay atrehanao io fa afaka miady ny adinao Andriamanitra ny anjarantsika de mandeha fahamasinana mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra mivavaka eo anatrehan'Andriamanitra ataovy zay azo ny tananao atao fa Andriamanitra mombanao any amin'ny sehetry ny fiangonana zay misy anao any za tsy miteny hoe ateny fiangonako fa any amin'ny fiangonana misy anao any de ataovy zay fiaraha-miasa azo atao amin'ny mpanompon'Andriamanitra mpandroso ny fansakan'Andriamanitra any amin'ny toerana zay misy anao any miaraha miasa amin'Andriamanitra miaraha miasa amin'ny mpanompon'Andriamanitra tsy voatery vola mety manana fitaovana ianao mety manana heri-po ianao mety manana fahaizana ianao mety manam-bola koa nefa ianao de zao ataovy zay azo atao fa lalana hitain'Andriamanitra io ary marina amin'ny baiboly pasteur marina amin'ny baiboly ary arakaraky ny nanaovan'ny Davida nanaovan'ny Abigail sy reo mpanompon'Andriamanitra maro zany solo zany de ny ansongadina fo zay hoa le teneniko tany am-piantoana ny olona anankiray manao zavatra hoanany miamsongadina ary tsy azo alentika mihitsy zay manao soa zay mahavita be tsy azo alentika zany fa tsy maintsy niza mana ratsy niza mitabataba niza mihoalahoala sy mananonanina rehetrarehetra any de zao tsy azo alentika ny mpanompon'Andriamanitra miray amin'Andriamanitra manao soa amin'ny fanjakan'Andriamanitra pasteur Alvarez ato amin'ny Efesianina toko fahatelo pasteur ny faharoapolo de misy ten'Andriamanitra zao hoe manzay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra eny mihoatra lavitra noho zay rehetra angatahntsika na zay verintsika araky ny hery zay miasa ato amintsika manzay mahay manao mihoatra noho zay angatahntsika noho zay veritsika i Davida ne pasteur nakany amin'ny Nabaly de nanantena hoe azo tambona fa araky io teny boky ny Efesianina io de rozy ny tenin'Andriamanitra hoe misy hery ny asa ato anatsika misy fahasoavana ka le herin'Andriamanitra sy fahasoavan'Andriamanitra ao anatinao de afaka misitana mihoatra lavitra noho zay ny averinao le intervention'Andriamanitra eto amin'ity tantara ty pasteur mahagaga mihitsy mahavarina exceptionnel sady mahery vaika be le izy no miavaka be satria zao sombotsombony tamin'ny fananany Nabala no nangatahany Davida sy nandrasany de tsy nivaly avy atrano moa zay de le tenin'Andriamanitra de tadidiny Davida tsara le teny fantany Davida tsara le tenin'Andriamanitra tahaka ny tany amin'ny androny Estera hoe raha tsy anao ianao raha tsy hitarena mpanjaka ianao de zao mba ho anavotana zanak'Israely de isy famonjena any amin'ny hafa fa ianao sy ny ankonanao kosa aringana aza mieritreritra ny tenanao fa ho afaka ianao fantatra Davida tsara zay tenin'Andriamanitra zay hoe tia Nabala ty de mieritreritra ny hoe rehefa tsy anomeny Davida de vita teo ny amin'ny Davida fa zao tompony Davida aza mieritreritra ianao ry Nabala fa rehefa tsy aome anay ianao de horingana zay fa Andriamanitra de anokatra lalana ho anay ary anavoko anay de misy intervention'Andriamanitra tam'izay pasteur ary ny intervention'Andriamanitra de zao hoe tsy sombotsombony tamin'ny fananany Nabala ihany no azony fa ny fananany Nabala rehetra hatramin'ny vadiny Nabala azony daholo mihitsy rehetrarehetra satria fa azony mivadiny azony mpanompo azony daholo zay rehetra nylainy iny azony daholo zany zavatra rehetra mihoatra lavitra noho zay neverin'ny Davida mihoatra lavitra noho zay nangatahany Davida tamin'izany fotoana zany Andriamanitra rehefa miditra tsehatra ry havana malala tsy takatra ny saina tsy azonao visa fisaina mihitsy ny zavatra mbola ataon'Andriamanitra aminao io ianao zay mijery an'ity fantarany ity sy amiko zay miteny aminao tsy azonao eritreretinao mihitsy ny zavatra mbola ho ataon'ny tompo aminao fa mihoatra noho zay eritreretinao mihoatra noho zay sainsainao araky ny hery zay miasa ao anatinao ao rehefa tena mahatoky an'Andriamanitra ianao mino an'Andriamanitra ianao mandeha araky ny sitrapon'Andriamanitra ianao mahafantatra ny tokony ataonao ianao ary manao ny tokony ataonao ianao fa tsy ho takatry ny saina tsy ho takatry ny saina ny zavatra mbola ataon'Andriamanitra andray ohatra anakirairay pasteur toetso nisy anabavika zay nijovavolombelona teneko ny anarany satria efa nijovavolombelona tamin'ny tele teto izy anabavy kely fandresena zay pasteur tovavy kely azo lazaina hoe mbola tanora de tanora
ary eo ihany raha ny fari-piainan'ray aman-dreniny ary rehefa nianatra io anabaka io de zao zavatra mandritritny mba afakabaka eto Madagasikara de mba hianatra amin'ny université eny akatso zay netretiny de sady ny vavaka izy nanompo ny tompo fa Andriamanitra mahay manao mihoatra lavitra noho zay angatahany zay veriny tena gaga paster fa zao le baka français nataony a nahazo mention très bien izy ataorianan'le mention très bien de nahazo bourse extérieur izy ary am'izao tsika miteny zao any ampitan-dranomasina izy any amin'ny université any ampitan-dranomasina manio fianarany ary fianarana nataony any a tsy le ray aman-dreniny eo ihany raha ny arabola fa nisy famatsiana arabola zay mahagaga mihitsy ny sokafan'ny tompo am'izao fotoana zao ary de misy eo voninahitra Andriamanitra amitsika miteny zao zany tantara zany fa tsy tamin'ny herintaona fa tam'ty vao tam'ty fitaotam-pianarany ty zany a no nitranga de Andriamanitra manao mihoatra lavitra ary ny intervention'Andriamanitra mahagaga angatao io intervention'Andriamanitra eo fiainanao eny ary zay ka manten'Andriamanitra nao fa de ivavakantsika am'izao fotoana zao isotra tompo dahoary raha eo de misotranao zay satria de nianatra zava-baovao zay a nianatra ny tantarany Davida teo Nabala i Abigail ny mpanompo ny Davida reo iraka nandrany Davida reo olona nanaraka ny Davida dia mahagaga le fomba fandaminanao zavatra mahagaga le intervention'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'ny Davida fa dia lamina avokoa ny zavatra rehetrarehetra na Davida na ny mpanompo ny Davida na ny hoavin'ny Davida na i Abigail na ny mpanompo ny Nabala dia nisy fandaminana mahagaga tsy takany saina na lamin'Andriamanitra taoko tompo vavaka am'izao fotoana zao an'zay rehetra nandray ny aino anty fampianarana ty nijery de aoka isy fandaminan'Andriamanitra mahagaga aoka isy intervention'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny tsiraray aby am'izao fotoana zao na any amin'ny asa fivelomany na ao amin'ny fiainam-pianakaviana na amin'ny fiainam-pitiavana na amin'ny fianaran'ny ankizy amin'ny zavatra rehetra tsy tsoferana fa de niangatahana fotsiny tompo de zao manaova intervention ianao am'izao fotoana zao Jesosy sotra tompo voninahitra de aminao reriany amen. Zay ny amin'iny fandarana iny a araky nefa nolazaina tany am-piandohana moa pasteur manana fotoana lehibe sy miavaka tsika fotoam-bavaka angezabe natao hitondrana mambavaka ny fiainanao manokana aloha voalohany ho amin'ny fiangonana rehetra ndraindray mety tratrana torimaso ny mpanompon'Andriamanitra na misy ataoko hoe hery tsy takatra ny saina manapotika fiainam-panan'olona maro mampiverin-dalana dia amin'ny sabotsy fahavalo amby roapolo volana septambra io a hiakatra eo amin'ny kianjaben'ny Mahamasina atsika nao fotoam-bavaka lehibe amelomelomana indray ny ara-panahintsika mazava ho azy moa zany a lay loha hevitra de hoe moroson fahamatorana ara-panahy ary de mandray ny anjaran'ny voatendry avy amin'Andriamanitra atsika na de marary ianao na salamy ianao a misy anjara ho anao foanao na manan-karena ianao na mahantra na tonotony ny fari-piainanao ozy ianao hoe ny ambola mety ny fiainako ny fiainana mety fa mizatra banga raha tsy Andriamanitra mihitsy no miditra tsehatra ary zany loa ny tanana tsika na izy ianao a zay mandray nyty fandarana ity a sabotsy fa valo amby roapolo volana septambra amin'ny 7 maraina eto amin'ny kianjabean'ny Mahamasina no anatanterantsika io fotoana io zany a mazava ho azy moa zany fa de eny amin'ny tribune centrale ny latéral sy ny gradin de azo hipetrahana tsara amin'io fotoana io zany a pasteur Alvarez zay ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana fa dia samy ho tahin'Andriamanitra tompoka verama tompoka manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny apokalypsy hianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra mihevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao ny araina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fandarana manokana izay tontosaina sy atodotry ny pasteur Rangiary Malala Heritina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony manasantsika rehetra tompoko